Tsy vitsy amin'ny olon-tsotra no nitondra ny fomba fijery mahakasika ny fanemorana ilay fivoriana iarahan'ny mpiantsehatra politika ny lehibe androm-panjakana samihafa. Ny conclave moa no nahafantarana azy hatramin'izay. Araka ny nahafantarana azy tokoa dia nahemitra amin'ny alatsinainy avy izao indray ity fivoriana ity. Raha malala moa ny toetra rahanam-pirenena amin'izao fotoana izao zany. Ka manoloana an'io zany zahay dia mahita fa tsy mandeha amin'ny loana zany. Conclave zao saika natao tena amin'ny mahazo arivo n'androany dia novana toeran-kafa. Izay tsy mety moa zay ny fijeranay azy fa misy fivadiana hevitra hafa zany. Mikasika an'ity resaka olana eto Madagasikara ity raha zavatra marina tsy hiteraka crise na olana fa misy zavatra inihana tao zany fa adsoana inihana tao dia izay zany mitarika olana. Ka amiko zany efa nakintsika ambavaka ny toetra rahapirenena tokony hanaraka marina amin'izay tsika. Izay zany ny zavatra hitako hoe mety zany amin'ity famahana olana ity zany fa raha ohatra hoe ka ataontsika raha izao ny fifidianana nefa dia olo efa hita hoe diso ny nataony Lalora Valomanana sy ny nataony Ratsiraka dia ny mpitondra le ray aman-dreny tarika ny teza mita koa nanao fahatsoana miaraka agny dia ahoana moa zany zao ny hoizatsika amin'ny fifidianana manaraka olo efa nianandika ny lampifidianana ohatr'izay ve no hiakinantsika ny ray amin'ny fifidianana manaraka manahy agna izany eo anatrehindray zavatra zay hoe misy zavatra hanjary ve eto raha ohatra izany fa tsika moa zany araka ny teny teo fa nanaky amin'Andriamanitra ay zany dia matoky fa mba zay zavatra hoe tena tokony atao zany sy tena tokony hozoroana ary zay manamafy ny teny namako teo fa tena anisan'ny ray aman-dreny ny tanany teniny Andriamatoa Prime Ministre.